Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Koa ry tompo ny famindrampo fa ianao no mamaly ny olona rehetra araky ny asany avy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Rainay izay tena tianay tokoa ka tsy mitsahatra mikarakara anay, manasoa miaro sy mitandrina ny fanahinay mba tsy hisy hanimba. Mankasitraka indrindra Jesosy mbola miaro anay tamin'ny herin'ny aizina ianao, miaro anay tamin'ny aretina sy ny fahafatesana tampoka ihany koa, nandritry ny alina ray manontolo izay nilalovana iny. Ary ankehitriny izahay tompo, dia mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana, ho tafianao hery tanjaka fahasalamana, ka mbola afaka indray miankohaka mpanajana eto amin'ny tongomasinao, mba hiarahabanao, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao ilay Andriamanitra masina sy be indrafo, ianao ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga, ianao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra afaka hamonjy anay. Tompo malalo, mangataka sy mitalao aminao zahay, batobasy ny raha sonao ny fonay rehetra, ka mba ny fo vatonay mba ho tonga fonofo, mba ho folonaka ny riny teninao, hiasany fampianaranao rehetra izay ho renesinay, ka tsy hiverina any aminao mihitsy zany teninao zany, raha tsy efa nanova sy nanatsara izay diso rehetra teo amin'ny fiainanay. Ka dia afaka hitoetra malalaka amponay ny fanahy masinao Andriamanitra, hanolo-tsaina, hanazava ny lalanay rehetra. Izay rehetra tsy avy aminao kosa tompo, mitady anelingela ny fifandraisanay aminao, dia didina sady amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, ho dorana any amin'ny farimy rehetra afo, may mandrakizay. Dia mampianara anay tompo ny sitraponao rehetra, fa vonona izay iaino anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, no angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola faly manonona ho antsika ihany koa ny fahasoavana ho mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirizana ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny salamo 10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, dia mitsambikiny eo amin'ny 10 indray ka hatramin'ny 20. Salamo 10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, avy eo mitsambikiny eo amin'ny andininy 10 ka hatrany amin'ny 20, hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Jehova nahoana ny mijanona eny lavitra eny ianao ka mihery amin'ny andro fahoriana, noho ny firereny ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo, azo ny fiendrenina nataony izy ireny. Ny ratsy fanahy mandoka izay iriny fony, ary ny mpiherina mafoy sy manamavo an Jehova. Ny ratsy fanahy mirehire hoe tsy hanadina izy. Eny, tsy misy Andriamanitra no totalikevina. Torotoro sy mitanondrika ny mahantra ka lavo ny herin'ny ratsy fanahy. Hoy izy anakapony efa nanadino Andriamanitra, efa nanafa ny nanany tavana izy ka tsy mahita mandrakizay. Mitsangana Jehova, Andriamanitra, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory, nahoana ny mamingavinga an'Andriamanitra ny ratsy fanahy, ka manao anakapo hoe tsy hanadina ianao, efa nahita ihany ianao, satria mijery ny fahoriana sy ny alahelo mba ho vahany ny tananao. Ianao no iononany mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Torotoroany sandry ny ratsy fanahy, ary adinoa ny heloko ny mpanao ratsy, mandra-pahisy hitanao intsony. Jehova no mpanjaka mandrakizay dory, voafongotra tsy ho amin'ny tanany intsony ny jentilisa. Efa noenonao Jehova ho ny irin'ny mpandefitra, mampionona ny fony ianao, sady mampiainy ny sofinao. Anomezanao rariny ny kamboty sy ny mahantra, mba tsy androso ampitahotra intsony ny zanak'olombelona ety an-tany. Amen. Zavary tompoko. Ny salamo voava novakitsika teo ry havana, dia manambara tokoa ny fiainantsika zanak'olombelona rehetra tsy misy ankanavaka, na ny mahantra na ny manan-karena izany.
Hitatsika tokoa mantsy fa voatanisa avokoa ny fomba fiainan'ny ratsy fanahy rehetra. Hita eto ny fahombiazana sy ny fireherehany ratsy fanahy izay tena mihevitra tokoa fa hoe ambininy izy amin'izay zavatra rehetra ataony, satria angamba hoe mahay mitady vola be, na koa hoe tena manam-pahalalana mitokana, na koa hoe manana tanjaka sy hery ikoizana. Antika dia nafosy na namafy tanteraka an'Andriamanitra mihitsy. Misy aza moa dia tena mihevitra fa tsy misy izany Andriamanitra izany, ka nahavita ny teny hoe tsy ho azon-doza mandrakizay izany mihitsy aho. Ary raha misy aza mijoro mpandrafy azy ireo dia vitany mihitsy ny miteny sy manamavo azy hoe zinona akory ireo. Eo ny 12 ka hatramin'ny 17 dia laza ny tanisa zavatra maro amin'ny fiainan'ny mahantra sy ny fiainan'ny mpanan-karena. Miantsoantso an'Andriamanitra ny mpanao salamo, miantso an'ilay Andriamanitra mpamonjy mandrakizay, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, izany hoe ilay Andriamanitra miahy ny kamboty sy ny malahelo, ary Andriamanitra ihany koa manorotoro ny fiainan'ny ratsy fanahy. Hita eto tokoa mantsy ry havana fa ny ratsy fanahy dia tena tsy mihevitra izay hafarany mihitsy, fa mihevitra fotsiny amin'ilay zavatra iainany eto amin'ity tany fandalovana ity. Tena tsy tsapany mihitsy angamba hoe mandalo fotsiny ene io fahombiazana lalovany vetivety io e. Ary isika manodidina azy kosa amin'izany dia miteny hoe mijery fotsiny ve Andriamanitra manoloana an'izao fiainana ratsy izay ataon'ny ratsy fanahy izao. Tena mihoapapana tokoa mantsy ny tsy fahamarinana ataon'ny ratsy fanahy, ary dia miharihary mihitsy ny tsindry lavo ataon'izy ireo any mahantra sy ny kamboty, faly mitsetsitra ny malahelo mihitsy. Fa ny tena loza dia ny fahasahian'izy ireo mamingavinga an'Andriamanitra ka miteny hoe tsy anadina izany Andriamanitra. Izany hoe tena manao an'Andriamanitra tsy manam-pahefana mihitsy ireo ratsy fanahy ireo, ka dia manao izay daniny kibony izy eo amin'ny fiainany. Mampiasa izay teti-dratsy rehetra, ny efipetsy rehetra, izay azahoana rena sy izay rehetra ireny fony. Miezaka ihany koa mamingana ny mahantra mba hatanteraka ny filany rehetra. Ary tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia matsiaro tokoa izy ireo tena feno fifaliana, satria nahita fahombiazana tanteraka teo amin'izay rehetra nataony. Tena mampalahelo tokoa ry havana ny zavatra mitranga, kanefa dia zavatra misy izany, ary iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina tokoa. Misy tokoa mantsy ry havana ireo mpandraharaha izay manao asa tsy mendrika tokoa, manao kolikoly, fanambakana maro mba hampitomboana ny harena ny hatrany hatrany. Ary ny fiarahamonina manodidina, indrindra moa isika kristianina, indraindray dia tena laim-panahy mihitsy ka hiteny hoe Tompo, nahoana ianao mijanona eny lavitra eny e? Fa tena manao izay hevitra-dratsy rehetra ireo ratsy fanahy ireo mba hanangona ny vola man-karena sy ny harena izay rehetra tiany e. Tsy hitanao ve ireo tsy fahamarinana rehetra izay ataon'ireo ratsy fanahy ireo? Tsy ary havana. Mianjaanja ho anatrehan'Andriamanitra tokoa ireny zavatra rehetra ireny, saingy ny Tompo dia manana ny fotoanany hamaliana antsika tsirairay avy. Tsy fantatry ireo mpanao ratsy ireo izany ka dia faly miezaka hatrany izy amin'ny fanaovany ratsy isanandro, araka ny teny ao amin'ny mpitoroteny ny 15, ny mpitoroteny toko 9 ny 1:10 manao hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamaliana ny ratsy fanahy, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Koa tandremo dia tandremo ry havana, somba mitsiriritra an'ireny mpanao ratsy manan-karena ireny, ary tandremo ihany koa tsy hanome tsiny an'Andriamanitra hoe nahoana no avelanao amin'izao fotsiny ireo mpanao ratsy ireo Andriamanitra. Aoka tsy ho adinontsika mihitsy ry havana, fa ao amin'ny Joba toko 5 ny 14 ao dia miteny mazava tsara mihitsy fa endry-ampo Andriamanitra sady matanjaka amin'ny hery. Iza no nikiry anohitra azy ka tsy naninona? Tena marina tokoa ry havana fa endry loatra Andriamanitra, ary no heverintsika izy hoe mitazana fotsiny eny lavitra eny. Diso hevitra itsika ry havana, tsy mitazana fotsiny izany Andriamanitra, fa manana ny fotoana ny tiany anitsinantsika tsirairay avy izy. Andriamanitra dia fitiavana ihany koa, ka mbola tsy mety sasatra izy miala nenina foana izy amin'ireo olona izay hitantsika fa milona ao anatin'ny faharatsiana tanteraka ireo. Jesosy Kristy koa ry havana
raha nafoin'Andriamanitra alefa nidina tetỳ ambony tany dia mba hamonjy antsika tsirairay avy tsy misy akanavaka e. Nanaiky ho faty ihany koa Jesosy teo ambony hazo fijaliana mba azahoantsika rehetra famelan-keloka ary famonjena ihany koa. Tena maniry mafy tokoa mantsy Andriamanitra ry havana mba hibebahantsika rehetra satria be dia be loatra ilay mpanao ratsy e. Be dia be loatra ny ratsy fitondran-tena e. Kanefa ny andron'Andriamanitra efa tena tongotra dia tongotra. Ary amin'ny salamy 7:30 sy ny salamy 7 dia manambara mazava tsara tokoa fa Andriamanitra dia tsy maintsy hamaly sy handringana ny ratsy fanahy ary tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny andro fitsarana dia ho loza fa miandry azy ireo ny elo dia ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany aza malahelo akory amin'ny fahombiazan'ny ratsy fanahy fa tsy maintsy hamaly sy hanafay azy tokoa ny tompo. Ary isika maha-kristianina antsika ry havana dia tena manana didy lehibe tokoa isika hitondram-bavaka ireny ratsy fanahy ireny mba hialany amin'ny fanaon'ny ratsy ny rehetra. Efa tena tongotra tokoa mantsy ny fotoana ka maniry tokoa ny tompo raha maniry hanarahantsika tsirairay avy ny sitrapony mba azahoantsika ny famonjen'Andriamanitra. Ao anatin'io 12 ka hatramin'ny 19 ihany dia hitantsika fa ny vahoaka rehetra dia miangavy sy mitalao amin'Andriamanitra tanteraka mba tsy hanadino izy. Andriamanitra tokoa ry havana dia afaka atsoina amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana mampahory antsika dia afaka miantso azy isika. Afaka hitondra ny enta-mavesatra tsika izy. Afaka hitondra ny hainy olantsika rehetra ihany koa izy. Afaka hanarina, hanangana ary hamonjy antsika amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Fantatsika moa ry havana fa Jobany ka navelan'Andriamanitra hiaina tao anatin'ny fahoriana faran'izay mafy indrindra tokoa. Tsarovy anefa fa tsy hoe tsy te hamonjy Andriamanitra na koa mitazana fotsiny teo anatrehan'izany fahoriany Job izany fa nataon'Andriamanitra mihitsy ireny mba ahafahantsika mandray lesona sy fampianarana eo amin'ny fiainantsika. Nataony ireny mba ahafahantsika mitoetra amin'ny finoana sy fanantenana azy. Nataony ireny mba ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra eo am-piandrasana azy. Raha nikikika ny antso vonjy ny mpanao salamo eto dia azo antoka tokoa fa Andriamanitra dia afaka tanteraka hamonjy ny kambody sy ny mpitondran-tena rehetra. Afaka hanome rariny azy ka hahatonga azy ireo voaharo amin'ny fampahoriana ataon'ny ratsy fanahy. Ary isika kristianina rehetra mety mandalo sedra angamba isika amin'izao fotoana izao. Mety mandalo tsy fahasalamana angamba isika amin'izao fotoana izao. Mety handalo fampahoriana izay heverintsika fa tena tsy rariny angamba isika amin'izao fotoana izao. Mba mahatoky tahaka ny mpanao salamo ve isika ry havana. Mba mahatoky ve isika fa afaka monjy sy hanafaka antsika ny tompo. Mba mahatoky ve isika fa afaka hanizitra ny tanany foana ny Andriamanitra ka hanangana sy hampatampitraka antsika raha toa ka lavo isika. Izany dia tena marina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 3:100 ny 7 manao hoe manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka mizezika. Noho izany ry havana malala amin'ny tompo. Aza matahotra na mivadi-po intsony raha mandalo fotoan-tsarotra isika. Fantsoy fotsiny Andriamanitra. Izy ilay mahay ny zavatra rehetra. Izy koa ilay Andriamanitra mpamonjy tokana mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Izy ilay Andriamanitra ivavahantsika. Afaka miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika rehetra. Afaka many olantsika rehetra. Fa ny zavatra andrasany amiko sy aminao androany dia ny fahatokiana azy tanteraka. Fa Andriamanitra dia miasa amin'ny heriny sy ny fahefany tokoa. Andriamanitra koa ry havana dia afaka hamadika ny zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika mba ho tsara. Afaka hamadika ny tsy misy ho misy ihany koa Andriamanitra. Tsarovy fa ilay Andriamanitra Abrahama, i Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, dia ilay Andriamanitra namokany sy nitondra ny zanak'Israely tao anatin'ny fahoriana tao Egipta, dia ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mbola miasa izy ary tsy hitsahatra ny asa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika rehetra izay tia azy. Fa manafatra fotsiny Andriamanitra hoe antsoy aho dia ho valiko ianareo ka ampisehovako zavatra lehibe sy saro-patarina izay tsy fantatrareo. Amen. Hivavaka isika. Fa loatra ny fonay tompo malala. Raha nampandrenesinao sitraponao indray androany satria maniry mafy tokoa ianao ny alanay amin'ny fomba ratsinay rehetra. Maniry koa ianao ny fonanay, ibebanay sy babababonay helika eo anatrehanao. Mianjaanja eo anatrehanao tokoa mantsy tompo malala.
fa be dehibe tokoa ny ratsy fanahy, be dehibe ny ratsy fitondran-tena ankehitriny. Tsy matahotra anao intsony iny ny olonao hoe eny fa na dia izay mpanara-dianao aza Jesosy, izay mitononao kristianina dia tratran'ny fankapanahy. Manaonao foana mba hampitombo ny arenanay. Enina dia fantatra izao ary fa mamotika mamesy ny olona manodidina anay. Misaotra Jesosy aho. Misaotra na ny nasehoanao anay avokoa ny fomba ratsinay rehetra mba hanokafanao ny masom-panahinay ka ivany fonay tanteraka mba hanaovana ny sitraponao. Iza taminay tokoa mo Tompo no tsy nandika ny didinao na ny mahantra na ny malahelo. Izahay mpanana feno fitiavan-tena, fa ny manambaka sy mametsy ireo manodidina anay. Ao koa izay mahasahy mamaka ny toeranao mazava tsara dia mitsara ireo izay heverinay hoe mpanao ratsy. Betsaka ihany koa izahay no tena resy ny fankapanahy ny fialonana, ny fisiriritana ireo mpanan-karena manodidina anay. Toetra izay tena ankalanao tokoa Jesosy. Ary eo ihany koa izay tena manome tsiny mivantana anao fa hoe mijery fotsiny, mitaza-potsiny ianao eo anatrehan'ireo mpanao ratsy. Mamelany elokay Tompo, mamindra-fo aminay fa tena tsy misy manao ny marina tokoa izay na dia iray azy. Manao izay rehetra ratsy mifanohitra ny sitraponao, mandatsaka ny ranomasinao. Androany enefa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy, dia nanome toky sy fanantenana ho anay ianao. Fa rehefa matoky sy mino anao izahay, fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra miasa amin'ny hery sy fahefana feno mba hamonjy sy hanafaka anay, dia miandry anay fotsiny ianao mba hiantsoana hivonjy aminao, dia hiditra mitsehatra tokoa ianao. Ka hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, hamano fatoranay rehetra, hanavao sy hanatsara ny fiainanay. Mankasitraka, mankatelina indrindra Jesosy amin'ny fitiavanao. Ny dera, ny laza, ary ny voninahitra ambony indrindra Tompo. Efanao taloha izany, mbola nao ankehitriny, ary mbola tolotra eo anao amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Fa ny finoana sy ny fankatoavana ary ny fatahorana anao kosa mba aminoy anay zanakao sy ny asa an-tananao rehetra Jesosy malalo. Amen.